tontolon'ny fahasalamana no andoizatsika ny fampalalam-baovao nanomboka androany ny herinandron'ny reny sy ny zaza mamaimpona ny fandraisana ny reny sy ny zaza amin'ny tombom-pahasalamana ny akon'izay andro voalohany izay ary no arahantsika ao anatin'ity fanatetiana manaraka ity. Tanjona apetraky ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ny ampihenana ny zaza maty ho 9 isaky ny zaza arivo teraka. Atongavana amin'izay mandritra ny herinandro ny reny sy ny zaza dia tsinjovina manokana ny zaza latsaky ny 5 taona ary ny reny. Ho an'ny zaza dia mahazo vaksiny ary zaraina vitamina A sy hodi-kankana. Betsaka ny tombotsoa azo avy amin'ny fanaovana vaksiny indrindra ho an'ny zaza. Mariana aloha zany ny vaksiny zany dia natao an'ny zaza vao teraka ka hatramin'ny faheritaonany. Amin'izao montsika zany ao anatin'ny herinandro fahasalamana reny sy ny zaza dia manao vaksiny foana tokony hoe misy zany izay tsy vita natratra le ao anatin'ilay faheritaona dia misy rattrapage kely. Ny tena tombotsoa zany dia hoe miaro ny zaza amin'ny aretina mifindra na koa ny aretina toy ny lefakozatra, ny koadavareny, ny difteria zany hoe ny difteria fivalanana sy meningite, ny aretina be maro zany ireo aretina izay arovan'ny vaksiny mba tsy ho tonga amin'ny zaza amin'ny fahakelezany satria ireo aretina ireo any dia mitarika fahafatesan'ny zaza. Ny fanomezana azy ireo ny hodi-kankana indray, ny hodi-kankana zany dia mariana koa fa manomboka amin'ny faheritaonany ka hatramin'ny 7 volana 12 mois à 59 mois zany ny omena ny hodi-kankana. Fanaovam-baksiny, fizahana amin'ny fitondrana voga ary fanomezana hodi-kankana ny tolotra omena ny renim-pianakaviana mandritra ny herinandro ny reny sy ny zaza. Ny eto amin'ny centre zany aloha eto aminay dia manao fisafona maimaimpona mandritra ny herinandro ny fahasalamana reny sy ny zaza. Dia misy fizarana hodi-kankana ihany koa omena ny rem-bevoka manomboka amin'ny faha-efabolany. Zany hoe raha vao maheno kibo zaza mihetsika ilay renim-pianakaviana dia omena hodi-kankana izay analan'ny kankana ka tsentsitra ao aminy mba ahafahan'ny zaza miaina sy mitombo ara-dalàna amin'ilay otrikaina entin'ny sakafo izay hohan'ny reny. Itoy hatramin'ny 30 oktobra ho avy izao ny herinandro ny reny sy ny zaza manerana ny tombom-pahasalamana amin'ny faritra 12 eto amin'ny Nosy.